Kuriabe, salame, sary, lahoana tsika eo e. Salama ve? Ao mitompo maresaka. Sotran'ny tompo indray tsika mbola afaka indray mihaona amin'ity folakandro ity anoizantsika ny fampianarana ny tenin'ny tompo. Dia ny zavatra hitantsika tamin'ny tapimarina zany dia niresaka tsika hoe hay le boky kely izay teo tanan'ny anjely ity zany. Kay tsinona izy ity, le boky kely nisokatra. Fakay le faminanian'i Daniel mpaminany zany izy io, zany hoe misy zava-miafina zany izy io. Ka mazava-miafina azy zay indrindra dia nasena ny ho an'ny Daniel le izy, nasena ny ho an'ny Jaune mantsy azafady, nasena ny ho an'ny Jaune le izy. Dia hoe rehefa hoaninao dia mamy ao am-bavanao ary mangidy eo ekipa zany hoe tsy moramora zany mitondra ny hafatra io zany. Satria fifaliana zany ho an'ny vahoakan'Andriamanitra no mandray an'io hafatra io. Fa mangidy satria halan'ny olona ianao zany amin'ny zavatra izay tenenina mikasika an'izy io. Tsy zakan'ny olona zany satria ny olon-kendry ihany ozy izy, ny olon-kendry no alala. Fa ny ratsy fanao izy tsy hafantatra. Ka inona moa ilay hoe fahendrena, ny hoe ma hoe olon-kendry dia ny olona matahotra an'i Jehovah ny atao hoe olon-kendry eo anatin'ny soratra masina. Ka ny olona matahotra an'i Jehovah zany ny alala n'io zava-miafina io. Fa raha ny amin'ny olon-kafa zany tenenana io teny io, kanefa io teny io zany tsy maintsy lazaina, satria tsy maintsy naseny Jaune ny hihinana azy. Dia amin'ny Jaune mihinana anazy iny dia asena koa mitondra anazy satria izay mantsy ilay afatra nomena ny Ezekiel sy Jeremiany koa. Hoe mamy le izy, fifalian'ny foko sy firavoravoako izy ny hihinana le teny zany. Kanefa izy rehefa hoentina any amin'ilay vahoaka amin'izay rehefa aveo mafy satria hiaran'ny fanenjeny ianao, ny fanaratsiana, ny fankalana. Dia ohatr'izay mihitsy zany ty hafatra ty, ty boky kely ty. Efa nisokatra zany le izy zao. Zay mahatonga le izy hoe tsisy fotoana intsony. Satria efa misokatra le faminanianany amin'ny Daniel. Ka hitondra an'io zany tsika hoe inona moa zany ny zava-miafina ao anatin'ity boky kely ty zany. Ny amin'ny faminanian'ny Daniel io zany, hiresaka an'io zany tsika. Fa tsy ho zakan'ny olona satria manahoana? Mamparary kibo io. Hoalan'ny olona rehetra nareo ny anarako izy dia ho hitantsika moa zava-miafina mikasika an'izay zavatra zay zany fa manasa antsika iray araka hivavaka. Hivavaka tsika ary. Jehovah Andriamanitra raha io. Raha iny amin'ny alalan'i Jesosy Tompo ianao, mankalaza anao sy midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha fa mbola nomenao fotoana indray izay amin'ity folakandro ity ahafahana hiara-ndinika sy hianatra ny teninao. Dia hiresaka izay ny amin'ilay faminanian'i Daniel, mpaminany mpanomponao. Mikasika ilay 700 andro, mikasika ilay fetrandro iray, fetrandro roa, sasaky ny fetrandro, mikasika ilay 730 andro, mikasika ilay 530 andro. Eny, izany teninao zany nefa mitondra ny amin'ny famahana, ilay faminaniana ny bokin'i Daniel. Izay zava-miafina izany. Ary amantatra ny antony izay hoe naninona no ravana ny fitoerana masina, naninona no natsahatra ny fanahy-tsalatradra. Inona ny antony izany rehetra zany, ary iza no nanalana izany fanahy-tsalatradra zany. Ary ahoana indray Andriamanitra no hamerenanao, hanadiovanao ny fitoeranao masinao, hamerenana ny fivavahana aminao tanteraka indray. Dia ny tompo ny bokin'i Daniel no mamaly izany rehetra izany. Ary efa nosokafanao ny fahalalana sy ny fahendrena matarana ny fahamarinanao. Misaotra raha io ny amin'ny fahazavana izay efa nomenao ahafahanay mamantatra ny zava-miafina amin'ny teninao. Sokafo ny fonay sy ny sanay matarana ny sitraponao, ka dia mitenena raha io fa vonikendry izay vahoakanao. Ny amin'ireo vahoaka ihany koa izay efa noentinay mbavaka teto. Dia misaotra tompo efa anao efa nanasitrana izay narary. Dia raina mandraka riva ny anaranao, ankalazaina ny anaranao. Raha misy kosa nefa mbola tsy salama indray ny tokantrano any, na hoe mpianona izao fampianarana ny teninao izao, ninona aretina mahazo azy ireo, ka voatononao tokantrano izany aretina izany, na ametrahana tanana izany aretina izany, dia mandidy izay aretina mahazo ao tokantrano amin'ny fitoerana izay inonan'ny fampianarana. Ka ninona aretina voatonona teo, na ametrahana tanana, miala izany aretina izany,
amin'ny anaran'i Jesosy tompo sy ny diakapoka taminy. Sitrany zany aretiny zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo sy ny diakapoka taminy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ianao tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia ankehitriny ray io, mifona ihany koa izay ny amin'izay fahotanana tsy famendrena vitanay tao anatin'izay fotoana ny sarana izay. Ka ninona mety nahalatsaka anay na tamin'ny fomba fijery na ny fiteny na ny fisainana na fitondratena dia hifonanay aminao ray io izay mety fahalemena na tsy fantanterahana vitanay. Mamindrafo aminay ray io, mamela ny eloka irenao. Mangataka aminao zay Jesosy io, diovy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka. Aoka ray ny fanahinao hitantana anay ho amin'ny marina rehetra. Ka raha hianatra sy handinika ny teninao indray zay ray io, dia mampianara anay ray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonika an'izay vaokanao. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany ray hito anatrehanao. Alleloia. Amen. Irosaritsika ny amin'ny lesona indray izany. Dia moa araka ilay fantenina teo zany hoe ity boky kely ity zany izay nasiana ny ho an'ny Jaune zany, dia tsy inona zany izy ity fa ilay faminanian'i Daniel mpaminany zany. Nandritra ny fotoana maro zany izy io dia nidy hoe asio tombo-kase io boky io izy. Fa any aparany dia zao any vao isokatra ny fahalalana. Ka amin'ny faran'izay resahana no kafan'ilay boky dia amin'ny faran'ilay 310 andro sy ny faran'ilay 530 sy 10 andro. Dia tonga nefa ilay fotoana, hoy ilay anjelo amin'ny Apokalipsy, ny anina tamin'ilay velona mandrakizay hoe tsisy fotoana intsony. Dia efa misokatra ilay boky eny an-tanany. Dia tsy inona zany io fa ilay bokin'i Daniel zany io. Dia iresaka zany tsika mikasika an'io boky io. Zavatra nisy nefa dia ity manao hoe raiso ilay boky izy ny an-tanan'ilay anjely, raiso ka hanozy izy le izy, fa ho mamy eo am-bavanao io ary angidy eo kibonao. Zany hoe tsy moramora zany ny mandevona n'ity boky ity, mamy ny mandray anazy, ohatran'ireo mandray tenin'Andriamanitra, mandray fahamarinana, ohatran'ireo mihinana gâteau mamy ianao, mamy. Fa le izy zany dia zao, araka ny hitantsika tao amin'ny Ezekiela, hitantsika tao amin'ny Jeremia, dia nitondra fanenjehana izay. Satria anandrina ny andrinao amin'ny andrin'izy ireo ianao izy. Satria hiady aminao izy, satria tsy hain'ny teny izy. Izy ny olona zany tsy hainy mihitsy izy. Ary ny zavatra teneniny tao amin'ny Daniel 12 dia zao izy, ny ratsy fanahy izy tsy halala. Fa ireo izay endrozy izy no hafantatra. Zany hoe ireo izay matahotra an'Andriamanitra zany no hafantatra ilay fahamarinana ao anatin'ilay faminanian'i Daniel, ary handray an'izany fahamarinana izany. Kanefa raha mandray an'izany fahamarinana izany koa ianao, dia hitondra fanenjena ao anao ihany koa izany, hitondra fankalana zany, hitondra fizahan-toetra zany izay zavatra izay. Dia amin'ny alalan'ny données zany izay nomen'i Daniel, efa hitantsika teto, inona moa ireo données ireo zany, dia mikasika le fehitrandro izay nomena rehetrarehetra voatonona reny zany, mikasika le hoe 340 andro, 530 sy 310 andro, fehitrandro ray, fehitrandro roa, tsy sasaky ny fehitrandro, 720 sy 10 andro, mikasika an'ireny données nomeny Daniel rehetrarehetra reny zany. Dia avy amin'ireny zany no ahafahantsika zany mamantatra ilay date d'arrivée zany, hoe inona ary na tonga le izy tonga zany, hoe tapitra le 340 andro any amin'ny 1844 na hoe 470 sy 700. Ary ho hitantsika ihany koa zany mikasika an'izay hoe inona ny zavatra nitranga nandritra an'ireo fehitrandro ireo, hoe maninona misy an'le ohatra hoe 720 sy 210 andro, inona ny zavatra nitranga tamin'io, maninona ny hoe fehitrandro ray sy fehitrandro roa, tsasaky ny fehitrandro. Ary inona koa ny daty fanombohan'le 340 andro, inona ny daty fanombohan'le 530 sy 310 andro, ary maninona le izy niara-ny farana tamin'le 340 andro, inona zany ireo fehitrandro hitantsika ireo izany. Dia tsika miresaka fehitrandro zany no zavatra ho resahantsika eto, ary miresaka faminaniana ihany koa ny zavatra izay ho resahantsika. Ka fantatsika tsara, ary nianarantsika tsara tato amin'ny boky ny faminaniana, fa hoe raha vao miresaka sika hoe ray andro arabaky teny, dia manome firy taona zay ara-paminaniana, manome herintaona zay ara-paminaniana,
de efa hitatsika efa nresantsika lava teto foana zay mikasika le zanak'Israely alohan'ny idiran'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana rehefa nasian'Andriamanitra ny safy tany ny safin'ny tany Kanana ny solotena 12 lahy teo amin'ny zanak'Israely nandritra ny 70 andro izy ireo ny safy tany de hoy izy Andriamanitra rehefa miverina avany izy ireo de zao ny ten'Andriamanitra tahaka ny nisafonareo tany ozy izy 70 andro tany amin'ny tany Kanana izany ozy izy nijanonanareo 70 taona aty anefitra ozy izy de ny andro ray ozy izy soloana taona iray ozy izy zay zany le hoe herintaona rabaka teny soloana herintaona ara-paminaniana izany ka raha fantatsika ary zany le date d'arrivée araky ny efa nitenenina teo hoe ny faran'le fetrandro am'le hoe 340 andro na hoe le 530 andro de hoe 1844 zany no tapitra io fotoana na hoe 470 io zany ny faran'le hoe 530 andro ka raha mijery an'io vanim-potoana io zany tsika de zao manao hoe inona ary zany a ny point de départ an'io 530 andro inona ny daty fanombohan'io zany raha hoe nefara zany izy amin'ny 1844 de inona zany ny daty ny angana izy io de mba ahafahantsika mahita an'izay daty zay zany de amin'ny lesona zay naratsika amin'ny teny io de misy kajikajy kely madinidinika zay ho ataontsika zany efa tsy de tena sarotra le izy tsotsotra no anaovantsika le izy fa tsy anaovantsika tsy ho asarotsika sarotra be any koa le izy de mba ahafahana zany mahalala le daty fanombohan'le 530 sy 330 le fiandohany io daty io de ilay 1843 zany no ampifanesoratsika am'le 530 sy 330 maninona no miteny ahy to hoe 1843 fa tsy 1844 na ataoko amin'ny teny gasy io maninona no miteny ahy to hoe 370 sy 700 fa tsy mitena hoe 470 sy 700 de satria io zany ohatran'le resaka le hoe zazakely voateraka ihany hoe raha zaza voateraka avy izy de ataonao hoe herintaona fa rehefa mitsingerina ny taona manaraka zay vao ataonao hoe herintaona iny zany de ohatr'izay ihany koa le izy zay ny calculentsika an'le izy zany hoe 1843 no hanesoratsika zany le 1335 fa tsy ataontsika hoe 1844 satria le 1843 izy no feno tanteraka le taona zany zay mahatonga atsika zany manisa le izy am'le 1843 zany de mba ahafahantsika zany mijery ny daty fanombohan'lay 530 sy 330 taona zany de 530 sy 330 taona io zany anesoratsika 370 sy 700 taona anesoratsika 370 700 taona na hoe 1843 de mamme firy zany zay daty zay ny daty zay mivoaka zany de mamme taona ataoko amin'ny teny frantsay le izy fa somary sarotsarotra amin'ny teny izy amin'ny teny gasy manjary lasa mikorotana be le izy ny daty azo zany na hoe ny daty obtenu zany de ny taona 508 zany ny daty azon'izay zavatra zay zany hoe io taona 508 io zany no fanombohan'lay fotoana zay nomena hoe 1335 ny taona ny année 508 zany no fanombohan'le période nomena zany le hoe 1335 année io 508 io nefany io taona 508 io nefany io miconfirme daty anankiray ihany koa io ihany koa nazahoana daty anankiray nefany de ho jerentsika ihany koa mikasikan'izay daty zay inona le daty anankiray zay azo amin'io 508 io de le daty anankiray azo am'le 1800 io zany de hoe 1798 maninona ndray tsika miresaka ny taona 1798 io satria io taona 1798 io ndray ny faran'lay fepitaona zay nomena 1290 jours na le hitantsika tary hoe 700 sy 1000 andro de vakitsika kely le teny mba apazava le izy aty amin'ny Daniel toko 12
Daniel toko faharoambe folo. Daniel toko faharoambe folo. Jerentsika kely. De vakitsika ny andininy faraky ambin'ny folo. Daniel toko faharoambe folo de ny andininy faraky ambin'ny folo de hono izy. Ary hatramin'ny andro ampitsaharana ny fanatitra isan'andro sy ampidirina ny favetavetana mahatonga fandravana de isy andro 700 amby arivo. Ary hatramin'ny andro ampitsaharana ny fanatitra isan'andro sy ampidirina ny favetavetana mahatonga fandravana de isy andro 700 amby arivo. Izany hoe nazona le daty 1798 zany de zao. Eo am'le fampitsaharana araka le teneniny teo, eo am'le fampitsarana hoe hatramin'ny andro ampitsarana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana favetavetana. De fatatsika fa ny fampitsarana ny fanatitra isan'andro sy ny dirana favetavetana zany tamin'le taona 508 zany no nampitsarana le fanatitra isan'andro. De manomboka eo zany le 1290. De mba hazona le 1798 zany de zao 508 apina 1290 de zay no mame an'le 1798. Zay zany le période nomena mandritra n'io fotoana io zany no ampitsaharana le fanatitra isan'andro natrehan'Andriamanitra. Mandritra n'io fotoana io zany no maninona no anjotona ny fitoerana masina. Zany hoe manomboka amin'ny 508 zany miafara any 1798 zany hoe any 1798 zany tapitra zany io le fotoana io zany. Tapitra zany io fotoana io. De araka le nitenentsika teo hoe le fotoana zany le année 508 zany maneho ny fampitsaharana lay fanatitra isan'andro eo anatrehan'i Jehova. Ka inona moa le fanatitra isan'andro na hoe le fanatitra mandrakariva zay aterina eo anatrehan'i Jehova fa io nge le fivavahana am'le Andriamanitra velona. Io le fivavahana marina am'le Andriamanitra velona zany hoe le fifandraisanao hety amin'Andriamanitra nefa zany io no natsahatra tamin'io taona io 508 ka io taona 508 zay resahantsika io tsy mitentsika hoe talohan'i Jesosy Kristy io fa am'izao vaninandro iainantsika io ny fotoana zay resahantsika eto zany. Na le 508 io na le 1798 io de am'izao vanim-potoana iainantsika zao no resahana amin'io. Am'izao vanim-potoana iainantsika zao. De inona nefa ny antony nanesorana n'ilay fanatitra isan'andro zay aterina eo anatrehan'i Jehova? Inona ny antony nanesorana io fanatitra io? Mba hametrahana zavatra hafa zany anoloana azy. De io le antsoina hoe ny favetavetan'ny fandravana. Zay zany no napetraka ho solon'ilay fanatitra isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra. Le favetavetan'ny fandravana. Amin'ny teny frantsay izy de teneny hoe l'abomination du dévastateur. Fa amin'ny teny gasy izy de teneny hoe favetavetan'ny fandravana. Fa ny tena tokony ho dika de hoe ny favetavetan'ny mpandrava ny tena tokony ho izy satria ny zavatra resahana io mantsy hoe raha vao miresaka hoe l'abomination du dévastateur zany hoe ny favetavetan'ny mpandrava zay ny zavatra resahana io. Ka izy io favetavetan'ny mpandrava io ary izy io mpandrava io de io zany le antsoina hoe pouvoir oppresseur na hoe fahefana mampahory mpampahory. Fahefana mpampahory zay zany ny azo antsoina anazy. De verenantsika kely le izy, verenantsika vakina leo am'le Daniel toko faharoambe folo teo ny andininy faraky ambin'ny folo. De ahoana izy izy? Ary hatramin'ny andro ampitsaharana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana favetavetana mahatonga fandravana de isy 700 amby arivo. Hatramin'ny andro ampitsarana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana ny favetavetana mahatonga fandravana zay mihitsy le izy araka le nitenentsika teo hoe nosoloana le izy. Zany hoe nesorina le fanatitra isan'andro de nampidirina teo amin'ny toerany le favetavetan'ny fandravana nasolo anazy zany. De io favetavetan'ny fandravana nasolo anazy io izy ny napiditra anazy teo zany. De io le fahefana mpampahory ny napiditra anazy io zany. De jereo fa ty amin'ny Daniel toko faraky amby folo any kio eo amin'ny andininy faraky amby telopolo izy. Daniel toko faraky amby folo ny andininy faraky amby telopolo de miresaka an'io mpandrava io izy. Miresaka an'io
fa vetavetan'le mpandrava io izy. Andiny fa raiky amin'ny telopolo de zao ny teneniny. Ary isy miaramila hitsangana noho ny teniny ary andoto ny fitoerana masina dia ny fiarovana mafy ary ampitsahatra ny fanatitra sady ampiditra ny favetavetana mahatonga fandravana. Jereo amin'izany ange le zavatra teneniny. Ary isy miaramila ozy izy hitsangana noho ny teniny. Zany hoe manana fahefana izy mibaiko miaramila izy. Isy fahefana isy miaramila hitsangana noho ny teniny ka andoto ny fitoerana masina. Tena zany ny fitoerana masin'Andriamanitra dia ny fiarovana mafy ary ampitsahatra ny fanatitra isan'andro, ampitsahatra ny fivavahana amin'ny avo indrindra zany izy. Ary ampitsahatra ny fanatitra isan'andro sady apiditra ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia hosoloana ny fahavetavetana io zany ny ao amin'ny fitoerana masina. Io zany no asolony an'ilay fivavahana amin'ny avo indrindra, fahavetavetana no asolony an'izay zavatra zay. Dia hojerentsika kely ary zany dia hoe fanontany mipetraka dia ty hoe izy ary zany ity fahefana mampahory ity na ity fahefana mpandrava ity. Iza ty napiditra fahavetavetana ity ka nandoto ny fitoerana masin'Andriamanitra ka nampitsahatra ny fanatitra isan'andro. Dia aty amin'ny Daniela 9 no ahitantsika anazy. Jerentsika kely ndraiky Daniela 9. Daniela 9 dia ny andininy 7. Daniela 9 dia ny andininy 7. Dia ahoana ozy izy? Ary nisy tandroka kely nipotra tamin'ny anankiray amin'ireny ka nialehibe indrindra ny anatsimo sy ny atsinanana ary nakany amin'ny tany mahafinaritra. Miresaka tandroka izy eto. Nianatra tsika kody tato amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Inona moa ny atao hoe tandroka? Ny atao hoe tandroka dia mpanjaka. Zay ny atao hoe tandroka. Ny dikany hoe tandroka dia mpanjaka. Zay mahatonga azy hoe fahefana mpandringana, fahefana mpampahory. Zay mahatonga azy hoe afaka mibaiko miaramila izy. Amin'ny mahampanjaka azy zany. Teneniny teo verenako le izy teo amin'ny andininy 7. Ary nisy tandroka kely ozy izy nipoitra avy teo amin'ny anankiray tamin'ireny ka nialehibe indrindra. Dia rehefa nialehibe izy dia ny anatsimo sy ny atsinanana ary ny akany amin'ny tany mahafinaritra. Inona moa le tany mahafinaritra teo amin'ny teny frantsay izy hoe le plus beau de tous les pays ozy izy. Ino le plus beau de tous les pays io? Any amin'ny misy any tanin'Israely no resahana amin'io, ny tanin'Israely no misy an'io. Ka ny anatsimo izy araka le teneniny teo, averiko tsara. Ny anatsimo izy, ny atsinanana izy, dia aiza misy an'le plus beau de pays, mianavaratra izy. Misy toerana anankiray zany tsy voalaza teo. Matoa tsy voalaza le teny anankiray. Dia inona le teny anankiray tsy voalaza? Ny tandrefana tsy voalaza, ny andrefana no tsy voalaza teo. Ny dikany dia zao, avy any andrefana zany no iavian'ity fahefana mpampahory ity. Avy any andrefana zany no iavian'izy ity. Amin'ny teny frantsay il vient de l'Occident zany. Avy aty amin'ny Occident zany ny aviany. Avy aty amin'ny tandrefana zany no ny avian'izy ity. Andiny 9 eo ihany, tena andiny 720 dia vakitsika izy. Andiny 720. Ary ny hafaran'ny fanjakany rehefa tanteraky ny mpanota ny asany dia isy mpanjaka hitsangana izay masitare sy mahafantatra zavatra sarim-patarina ozy izy. Ary ny hafaran'ny fanjakany rehefa tanteraky ny mpanota ny asany dia isy mpanjaka hitsangana izay masitare sy mahafantatra zavatra sarim-patarina. Isy mpanjaka hitsangana ozy izay masitare. Izy io le tandroka kely zay le sahany ihany eo amin'ny 7 io. Isan'io mpanjaka io zany zay hitsangana izy. Rehefa hitsangana zany izy dia anam-pahefana izy, sady mianatsimo izy no mianavaratra izy, no miatsinanana izy. Ary lasa matanjaka izy, lasa manana fahefana lehibe izy. Eo amin'ny andininy 120. Dia rehefa manana an'izay fahefana zay izy araka le tenentsika teo, dia ina amin'izay zavatra teneniny teo andininy 120. Eny 9 Eny nialehibe izy ka dia niady tamin'ny komandin'ireo marobe ary nesorona taminy ny fanatitra isan'andro ary ny fitoerana masina noravana. Zany hoe rehefa nahazo fahefana zany ty mpanjaka ity, rehefa nialehibe zany izy, rehefa nianahery izy, dia inona ny zavatra nataony? Niady tamin'ny komandin'ireo marobe. Inona moa ny komandin'ireo marobe ireo? Amin'ny
teny frantsay ny lazany anazy io dia zao ny lazany azy ato amin'ny le andininy faraiky ambin'ny folo. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, le renversa le lieu de son sanctuaire. Nitsangana izy hiady ozy izy amin'ny lehiben'ny tafika na ny lehiben'ny miaramila ozy izy. Ka raha vao miteny ianao atao amin'ny soratra masina izy any lehiben'ny tafika na ny lehiben'ny miaramila. Dia Jehova nge nolazaina any amin'izany. Satria ny anaran'i Jehova dia antsoina hoe Jehova tompon'ny maro. Le hoe tompon'ny maro hoe tompon'ny tafika, tompon'ny miaramila, tompon'ny vahoaka. Iza ny adiny? Dieu des armées. Ny zavatra nataon'ity tandroka kely ity zany rehefa nahazo fahefana izy, rehefa nialehibe izy, ity mpanjaka ity zany, dia ny zavatra nataony dia niady tamin'ny lehibe ny tafika izy. Dia izy ny adivany io, fa Jehova ny adiny. Dia ino ny zavatra nataony? Nesoriny ny fanatitra isan'andro. Zay no nesoriny, andininy faraiky ambin'ny folo teo. Ary nesoriny taminy ny fanatitra isan'andro, ary ny fitoerana masina no ravany. Ilo hoe napiditra fahavetavetany izy. Zay zany potehiny ny fitoerana masin'Andriamanitra, nampidirany fahavetavetany. Andininy faharoa ambin'ny folo. Ary nisy maro be mba amin'ny fanatitra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana, dia nazerano amin'ny tany ny fahamarinana, ary niasa izy sady nambinina. Dia efa kiky kely zay andininy faharoa ambin'ny folo zay amin'ny teny frantsay. Le amin'ny teny gasy mantsy tsy dia mazava tsara fa azafady. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Zany hoe noho ny fahotana ozy izy dia voatolotra teo anatrehany zany ny miaramila. Dia itsiza moa hoe miaramila satria le miaramila an'Andriamanitra zany hoe ny vahoaka an'Andriamanitra zany no resahana amin'io. Ny vahoaka an'Andriamanitra zany natolotra teo aminy noho ny fahotana satria izy napiditra fahavetavetana teo amin'ny fitoerana masina. Dia ahoana izy? L'accord na jeta la vérité par terre. Nazerany tamin'ny tany ny fahamarinana ozy izy ary nambininy izy tamin'ny asa rehetra izay nataony. Dia raha vao miresaka antsika hoe fahamarinana zany, raha eo amin'ny jios ianao no miresaka hoe vérité, inona ny dikany hoe vérité? La loi ny dikan'izay. La loi zany hoe nazerany tamin'ny tany zany ny lalàn'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra. No hitsakitsahany zany zay nataony tsinitsinina zany zay zavatra zay. Ka inona moa ny zavatra nataony araka ny resahantsika teo? Dia zao napiditra fahavetavetana teo amin'ny fitoerana masina izy, ary nanala le fanatitra isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra, satria io fanatitra isan'andro io zany io ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka amin'ny mahafanatitra isan'andro azy zay, dia zao amin'ny teny frantsay ny lazany azy hoe sacrifice perpétuel. Sacrifice perpétuel zay zany le hoe fanatitra isan'andro, hoe fanatitra mandrakariva zany izy io. Ka amin'ny alalan'izay fanatitra isan'andro nesoriny zay sy izay miaraka amin'izay zany, satria araka le hitantsika teo inona daholo miaraka tamin'izay, napiditra fahotana izy, natolotra tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra, nandoto ny fitoerana masina izy, nazerany tamin'ny tany ny fahamarinana. Zany hoe ao anatin'le fivavahana amin'Andriamanitra daholo zany zay rehetrarehetra zay, zay noravany zay. Ka raha vao mahita an'izany ange ianao dia inona ny zavatra hitanao zany? Inona ny zavatra tonga ao an-tsaintsika voalohany? Iza no mahavita manala ny fanatitra isan'andro amin'Andriamanitra izany? Iza no mahavita manao an'izany? Tsy afaka manao an'izany ianao. Ataon'Andriamanitra mahamay ianao raha manao an'izany. Fa izy ity zany nitsangana izy dia niady tamin'ilay Jehova tompon'ny maro izy. Nazerany tamin'ny tany ny fahamarinana, nolotony ny fitoerany masina, novetavetainy, natolotra teo aminy miaramilan'i Jehova, ambininy izy tamin'ny zavatra rehetra izay natao zany ohatrany hoe tsisy nanakana anazy. Ka ahoana moa ny ahafahany manao an'izany? Ary fahefana avaiza ny fahefana ananany manao hoe nosolony ilay fanatitra isan'andro ho an'Andriamanitra, nosolony an'ilay fahavetavetan'ny fandravana. Io no nampidiriny lasa io fahavetavetany io indray zany no lasa norma zany. Raha misy zany ny refy manao hoe zao ny fivavahana amin'Andriamanitra, nesorina tanteraka izay refy izay, napiditra refy vaovao izy dia fahavetavetana ny nampidiriny, tsy araka an'Andriamanitra ny refy nampidiriny tao. Ny fanaovany an'izay zavatra zay
dia ny fakan'ny toeran'Andriamanitra zany. Zay ny hevitran'izany. Naka ny toeran'Andriamanitra izy. Zay ilay antsoina hoe usurpation. Ohatran'ilay olona manao usurpation d'identité reny. Ny asa ataony manao ilay asan'Andriamanitra izy, milaza ny tenany ho Andriamanitra izy. Satria ity mpanjaka ity na ity tandroka kely ity zany dia nalainy daholo ny prérogative an'Andriamanitra. Le prérogative an'le chef de chef. Inona moa le hoe prérogative? Le prérogative hoe miteny amin'ny anaran'Andriamanitra ianao, mandidy amin'ny anaran'Andriamanitra ianao. Izy mihitsy ny mamoaka lalàna, mamoaka didy. Mahavita mamoaka an'izany izy. Dia izay mahatonga azy hoe maka le toeran'Andriamanitra mihitsy izy. Mahavita manova fotoana sy lalàna izy. Mahavita manova fotoana sy lalàna izy. Jereo nge aty amin'ny Daniel toko 7 aty izy miteny an'io 5:20. Jereo tsara eo akaiko ihany. 5:20. Ary teny anohatra ny avy indrindra izy, sy ampahory ny olo-masony ny avy indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna, ary atolotra eo an-tanany ireo ambarapatapitry ny fetrandro iray sy fetrandro roa, ary atsasaky ny fetrandro. Zany hoe mandritra n'le période zany, hitantsika teo le daty mena. Le 508 hatramin'ny 1798 dia natolotra teo an-tanany zany nivoaka an'Andriamanitra. Nanova fotoana izy, nanova lalàna izy. Satria napiditra fahavitavetana tao amin'ny fitoerana masina izy. Inona ny zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana zany. Dia raha miresaka tsika mikasika an'ilay hoe sacrifice perpétuel na ilay hoe fanatitra isan'andro. Io fanatitra isan'andro io dia teo amin'ny zanak'Israely zany raha teo amin'ny tempoly. Dia tena isan'andro tokoa izy io no aterina eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe fanatitra izay atolotra eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro izy. Misy ny hoe fanatitra maraina, dia misy ny fanatitra riva. Zay no mahatonga azy hoe fanatitra mandrakariva, ny hoe fanatitra perpétuel. Dia io fanatitra isan'andro io zany maneho le fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny vahoakany, na hoe le présence de Dieu eo amin'ny olona. Maneho le fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny vahoakany zany io fanatitra isan'andro. Izay no mahatonga azy hoe perpétuel, zay no mahatonga azy hoe isan'andro. Zany hoe Andriamanitra zany dia zao miaraka amin'ny vahoakany isan'andro. Amin'ny alalan'io fanatitra perpétuel io na fanatitra isan'andro izay atao eo amin'ny tempoly. Karaha zay no hoe sorinao dia manala le fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny vahoakany zany ianao. Jerentsika aty amin'ny Exodus izy no miresaka an'izy io. Exodus toko 7:20. Exodus toko 7:20 no jerentsika mikasika an'izay. Exodus toko 7:20. Dia vakiantsika ny 9:30 ka hatramin'ny 5:70. Exodus toko 7:20 dia ny 9:30 ka hatramin'ny 4:70. Miresaka le fanatitra isan'andro zany izy eto. 9:30 ka hatramin'ny 5:70. Ny fanatitra isa-maraina sy isan-kariva. Ary izao no aterinao eo ambonin'ny altara zanako ny roa izay iray taona isan'andro. Ny zanak'ondry izay aterinao no ny maraina, ary ny zanak'ondry iray no aterinao noho ny hariva. Ary koba tsara toto no ampafolo ny efa voaroaro, dililo voavely ampahefatry ny hina sy ny divay ampahefatry ny hina ho fanatitra hidy tamin'ny isaky ny zanak'ondry iray. Ary ny zanak'ondry iray koa aterinao noho ny hariva, ary fanatitra hoanina sy fanatitra hidina tahaka ny atao amin'ny fanatitra maraina no ampombainao azy. Ho hanitra kasitrahana dia fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova. Ho fanatitra dorana mandrakariva izany. Averiko tsara. Ho fanatitra ho dorana mandrakariva izany. Io ilay hoe fanatitra isan'andro zany. Hatramin'ny taranako afaramandimby eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Zany hoe alohan'ny tempoly zany. Eo anatrehan'i Jehova dia eo amin'izay iaonako aminao hiteny aminao. Ary iaona amin'ny zanak'Israely ao ka ho amasin'ny voninahitro izy. Ary ho amasiniko ny tranon'ilay fionana sy ny altara, ary ho amasiniko koa i Arona sy ny zanany mba ho mpisorona ho ahy. Ary olona eo amin'ny zanak'Israely ao ka ho andriamanina izy.
andininy fahinana efapolo ary ho fantany fa izao Jehova no Andriamaniny izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba honona eo aminy izao no Jehova Andriamaniny. Ahoana izy amin'ny andininy fahasivy amby telopolo? Ny zanako ny ray aterinao noho ny maraina ary ny zanako ny ray no aterinao noho ny hariva. Teo amin'ny andininy faharoa efapolo izy miteny ho fanatitra dorana mandraka hariva izany hatramin'ny taranaka ao fara mandimby. Hatramin'ny taranaka fara mandimby no naterana an'izany. Dia toy izany ihany ilay izy manao hoe eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana eo anatrehan'i Jehova dia eo amin'izay ionako aminareo hiteny aminao. Eo no ionan'i Jehova amin'ny vahoakany. Eo no anateranao an'izany fanatitra izany. Dia andininy fahatelo amby efapolo izy mbola miteny ary iona amin'ny zanak'Israely ao ka ho amasian'ny voninahitra izy. Ao no ionan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely. Ho amasian'ny voninahitra Andriamanitra izy. Andininy fahadimy amby efapolo sy ny enina amby efapolo ary olonao amin'ny zanak'Israely ao ka ho Andriamaniny. Rehefa manao an'izay zany ianao dia inona ny zavatra mitranga? Olonao amin'ny zanak'Israely ao ary ho Andriamaniny. Ary ho fantany fa izao Jehova no Andriamaniny. Ary ho fantany fa izao Jehova no Andriamaniny. Ny zavatra nisy anefa dia ity hitantsika teo ilay izy. Fanoromban'ilay tandroka kely ity fanatitra mandrakariva ity. Ka nesoriny ity fanatitra mandrakariva ity izy atao amin'ny Jehova. Ary nolotony ny fitoerany masina. Dia nosoloany zavatra hafa ilay izy. Nosoloany an'ilay fahavetavetan'ny fandravana. Noho ny fanaovana an'izay zavatra izay, dia ilay tandroka kely naka ny toeran'Andriamanitra. Naka ilay toeran'Andriamanitra izy. Ahoana no ahafahanao manovana izany? Tsisy afaka mikitika an'izany. Ohatra izao sasa manana boky azy zany, toka hoe manana ity baiboly ity. Anaty an'Rôly ity. Dia raha asiako anarany eto Rôly, za afaka manao an'izay. Fa raha ho alain'ny niry zany ity baiboly ity dia asiany soratra hoe niry, dia tsy ho tezitra amin'izany ve za fa maninona amin'ny baiboliko no soratanao? Satria niry tsy manana fahefana amin'izany. Fa za iny no manana fahefana. Fa zao nalainy zany fahefana zany dia nosoloany. Nampidirany fahavetavetan'ny fandravana. Nampidirany fahavetavetan'ny fandravana. Dia moa ilay hitantsika teo mikasika ilay resaka hoe natolotra azo ihany koa ny miaramila hoy izy. Dia miresaka ilay vahoakan'Andriamanitra nge zany io. Ny fanenjena ny olona masina io, izay natolotra teo anatrehany zany. Ho an'ireo izay ny anan-kendry ka manohatra ny fahavetavetana izay nataony zany satria nanova lalàna izy. Napiditra fahavetavetana izy dia izay nanohatra an'izay dia voaenjika, voavony. Hitondra izao fampianarana izao ianao, ity boky kely ity hoentinao efa be sahady ny tezitra. Izay mba mifanenjika kely. Masaka ianao ratratrako. Ahoana Jehova? Jehova ny tokiako, Jehova ny kinako. Ho ampandrofiko amin'ny andro noho izy ny andronao. Ary ho ataoko diamondra ny andronao izy. Eo anoloany. Tsy izany manao an'izany fa Andriamanitra. Tsy fahefana avamiko no mitondra an'ity fa fahefan'Andriamanitra. Tsy manana hery na tanjaka. Inona ny vitako amin'izany? Zay no mikasika an'iny. Tsika mantsy miresaka be dia be, miresaka fetrandro tsika teo. Ny tanisa tsika teo, ny resaka taona ihany koa tsika teo. Fa ngamba ampy amin'izay no an'ny anio. Satria raha iresaka indray manjary lasa tsy miditra indray ilay fampianarana dia tohizantsika amin'ny lesona manaraka indray ny tohan'izany mikasika an'izay zavatra izay. Dia misaotra tsika rehetra ny eno ambava omana, ampomeritreritra fa mamy ao ambava ilay izy. Efa misy mangidikibo sady eo. Fa dia izay ilay teny. Fa zao ny olon-kendry no halala fa ny ratsy fanahy kosa tsy hahafantatra hozy izy. Mazava izy zany tenin'ny Tompo izany. Vavaka tsika hisaotra ny Tompo ary. Jehovah Andriamanitra raha io,
mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo nampafantaranao anay ny fahamarinanao ny amin'ilay faminaniany Daniel. Sorato am-ponay ny teninao raha io ary ataovy ao an-tsainay. Ary raha mbola noho izany lesony izay zay manaraka dia aoka ny fanahinao mbola hiasa amin'ny fahafinoana anatinay hatanteraka ny sitraponao. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao raha io, mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, halleluia. Dia aoka ny elerahany zanak'ondray andrakotra anay rehetra izay nandray ny teninao ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka eo tanan'ny anjely ny tantanao anay raha indreo tafotoana ny vaty ny tongotray. Ary aoka ny fanahinao ampaheranay sy tantana anay ho amin'ny marina rehetra. Dia anao ny ady Jehovah ho fangina izay. Ianaran'i Kristy ny andratanay izany vavaka izany raha hitao anatrehanao. Halleluia. Amen. Dia izay indray ny lesitsika tamin'ny teny ity misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika. Bye bye daholo indray amin'ny manaraka indray tsika miona zany.